Tafiditra amin'ny fanatanterahana ilay antsoina hoe décentralisation effective dia misy ny torolalana namafisana ny fahaiza-manao n'ireo mpitarika izao moa no tanteraka dia teo ny fiara-miasa niarahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka. Entina nampiana ny mpitandana eny anivon'ny Itsinjaram-pahefana mamolavola boky misy ireo misy sora-drara ilaina amin'ny fitantanana tanàna, faritra ary faritany ny ao ministèrana tany miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka PREA na ny programme sur l'efficacité des réformes administration. Fitaovana izay sokajy efatra lehibe. Anatin'ireo sokajy efatra lehibe ireo dia misy ny atsipiriany ahafahan'izy ireo ataontsika hoe manamora ny fandraisany andreo sora-drara rehetra izay horaisiny eny anivon'ny voniboka-patra izay tantaniny. Voalohany indrindra amin'izay ny mikasika ny ataontsika hoe fitantanana ny raha-raha-mpanjakana amin'ny ankapobeny eny anivon'ny voniboka-patra Itsinjaram-pahefana. Raha raisitsika zany ny ben'ny tanàna dia hoe isy manuel de procédure amin'ireo andraikitra rehetra horaisiny ao tantana ny ben'ny tanàna. Anatin'izany ohatra ny momba ny état civil, izy koa momba ny andraikitra ohatra hoe ny fanomezana alalana amin'ny fanorenana isan-karazany ireo karazana asa rehetra izay ho ataony ben'ny tanàna zany dia ho hita ao anatin'io manuel de procédure mikasika ny fitantanana raha-mpanjakana io. Ny manuel de procédure faharoa tsy maintsy horafetina ihany koa zany dia mikasika ny fanaraha-maso ny fanajana ny lalàna na ataontsika hoe contrôle de légalité. Ny fahatelo dia mikasika ny fitantanana ny compte-ny commune ny voniboka-patra Itsinjaram-pahefana satria tsy ny commune ihany io fa eo ihany koa ny faritra sy ny faritany. Ary ny fahaefatra lehibe farany zany dia ny mikasika ny fitantanam-bolana ilay ataontsika hoe zany hoe manuel de procédure de gestion budgétaire des collectivités territoriales décentralisées. Ireo zany dia ataontsika hoe zavatra lehibe fa ankoatr'izay koa dia ho arafitra ao anatina boky lehibe anankiray ny didy amandalana rehetra izay ho ampiasain'ireo voniboka-patra Itsinjaram-pahefana ireo na ataontsika hoe amboatra recueil de texte lehibe ho afaka hanamorana ny fijerendrareo ny fanarahan-dalàna eo anivon'izay fitantanany ny voniboka-patra Itsinjaram-pahefana ireo. Anomboka voalohany volana septambra ho avy izao ny asa fandrafetana ireo boky ireo ary ao anatin'ny mbolana no anatanterahana izany. Izany hoe any amin'ny volana febroary no hivoaka ireo boky ilaina entina namorana ny fitantanana amin'ny vondrom-bahoaka-paritra Itsinjaram-pahefana.